ampitongona aminareo anie ny fahasoavana sy fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo ilay tehantsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Misaotra anao zay raha eo fa afaka mandraindray ny anjara mofinainao anay amin'ity alahady fa efatra manahaka ny karemy ity. Koa mitenena indray ianao tompo fa vonikeno anao zay oka aminay manakariva ny fahafenony fananao masina. Amen. Ny anjara mofinaina ao antsika amin'ity andro alahady ity ravana dia araka izay hita ao amin'ny filazantsara araka Luka toko faharoambiroapolo. Luka toko faharoambiroapolo raisina ery amin'ny andininy efatra ambiroapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Luka toko faharoambiroapolo raisina eo amin'ny andininy efatra ambiroapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy zany filazantsara ny Luka izany. Ary nisy koa fifandirana atao aminy ny amin'izay anankiray aminy atao hoe lehibe hoy Jesosy taminy. Ny mpanjaka ny Desilitra mampanoko azy ary izay manapaka azy natao hoe mpanao soa. Fa tsy mahatoy izany ianareo fa zay lehibe aminareo dia oka toy ny zandry ary izay manapaka dia oka toy ny mpanompo. Fa iza moa ny lehibe izay mipetraka mihinana va? Sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va? Fa zaho dia aminareo toy izay manompo. Ary ianareo no nahatra nanaraka tamin'ny fakapanahy niatra tamiko, koa izao dia manendy fanjakana ao anareo tahaka nanandeny ireto mba hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatra amin'ny fanjakako ianareo sady hipetraka ambony seza fianianana tsara ny firenen'ny Israely omby folo. Ary ny tompo, ry Simona, indro Satana efa nilofo hitady anareo hokoroana toy ny vary. Ny fizahoana angataka aminao mba tsy ho levina ny finoanao ary efa mibebaka ianao dia paherezo ireo rahalahinao. Ary hoy izy taminy, tompo, vonona nahaka anao aho na ohatrany maizana na dia any amin'ny fahafatesana azy. Voy Jesosy, lazaiko aminao Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno an'io dia andahy intelo ho tsy mahalala ianao. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny fifaliana ao antsika ravana amin'ity filazantsara araka ny Luka ity dia ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra ny olona. Tazanato zany fitiavan'Andriamanitra ny olona zany. Eto Jesosy dia tena manora amin'ny atsipiriny ahafahana manaraka azy sy azona tombotsoa amin'ny fanarahana azy hatramin'ny farany. Indrindra koa ny amin'ny fifandraisana amin'ny namana sy tapaka, io nivony sampino. Eo am-piandohana izy dia manazava ny amin'ny tokony fifandraisan'ny lehibe sy ny entiny sy ny zokiny sy ny zandriny. Zay lehibe aminareo izy dia oka toy ny zandry olona ary izay manapaka aminareo dia oka ho toy ny mpanompo. Jesosy Kristy raha teo moa dia efa nanao ohatra lehibe ao antsika fa tsy tonga ho tompony izy fa ho tonga ho mpanompo. Vita mihitsy aza ny nanasa tombotry ny mpianana. Fianarana lehibe ao antsika zany. Zay lehibe aminareo oka ho mpanompony izy rehetra vokatry ny fifandirana natao ireto mpianatra reto hoe iza ny te lehibe. Ka nampianatra tsara Jesosy hoe zay lehibe izy no zandry olona ary izay mpanapaka dia izy no mpanompo. Satria Jesosy Kristy na dia mpanjaka ny mpanjaka azy dia nanaiky niety nanao ny asany andevo nanasa ny tongony mpianana. Ry havana, ngazany ady no ampianarin'i Jesosy fa rehefa tojo amin'ny fanarahana azy ianao miaritra amin'ny fakapanahy, tsy resy ny fakapanahy ireny dia afaka anapaka ny firenen'ny Israely sy ray latabatra amin'ny Jesosy any am-parany any. Zava-dehibe zany miray latabatra amin'ny Jesosy zany mahaky ny fimbonanainy zany, mahaky ny fifamatorananainy, kanefa dia lazain'i Jesosy fa tsy maintsy mandalo zavatsarotra sy manahirantsika tahaka ny lazany tamin'ny Simona hoe hokoroany Satana ianareo tahaka ny koroka vary. Na dia manao zany azy Satana, Jesosy efa mivavaka ho azy ho anao mba tsy ho levina amin'ny finoanao. Koa eo anatrehan'izany efa tody zany zavatra sarotra sy manahirana izany
dia mitorahitsika eo amin'ny tompo a mivavaha mafy satria zay ny voalazan'i Jesosy mivavaha fa ny fanahy mety any fa ny nofo tsy manan-kely ka eo anatrehan'izay mila mivavaka mafytsika mila mitalao andro aman'alina ary tsy tsatra mifandray amin'Andriamanitra satria Andriamanitra ka teo te fandray antsika manakariva amin'ny alalana isan'alina natokana izay efa mifonana teo atsika sy miady varitra ao atsika andro aman'alina ka eo anatrehan'izany ka sendra misy namana lava na sendra lavo koa ianao dia mibebaha faingana verena ainganao amin'ny tompo fa zay manantona azy dia tsy ho lavo mihitsy ary zay mifona eo anatreny dia mihaino izy fa tsy malalo talovana ary zay koa teo ny volazan'ny soratra masina raha meky ny foatantsika sika dia matoky sy marina izy ka manadio atsika ho afaka ny tsy fahamanenina rehetra dia mangatah ny fanahy masina mandrakariva ampitodika atsika eo amin'Andriamanitra tsy ampika atsika ny foatantsika ka ampalalana atsika fa mbola misy familan-keloka ao amin'ny tompo ka rehefa mibebaka ianao dia tao amin'koa ny rahalanao zay tody zavatsarotra sy manahirana ka lavo keloka sy lavo amin'ny foatana mba hiverina fainganao amin'i Jesosy satria Isaia mpaminany hoe na dia tahaka ny jaka aza amin'ny foatanareo dia fotsy tahaka ny bororam-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny sila azy dia tahaka ny volon'ondry fotsy koa manatona ny tompo aza ny tompo teny fantatra aza ny miankin-dohery ary aza sy eo mandeha rehefa fantatsika fa zay miaraka amin'ny tompo dia tao mipandesy tahaka azy dia amintsika rehetra ane izany tenin'Andriamanitra any koa tsika atsara ny tompo mandrakariva zay miady varitra ao atsika sy mivavaka ao atsika andro aman'alina mba tsy ho resy ny fahakapanantsika sendra todro an'izanytsika verena fainganao amin'ny tompo ary mibebaha mafy fa ny tompo mihaino ny fofonantsika ary izy raha teo dia tsy Andriamanitra lady-dalovana fa mihaino atsika mandrakariva amen. Misaotranao zay raha eo nohony amin'izany teninao zany zay mampatsiahanay fa tsy maintsy mandalo zavatsarotra sy manahiran'izay ka aza velekeka foana zay fa ianao Jesosy Kristy raha teo moa efa mivavaka mba tsy levina amin'ny finoanay ka mba omeo finoana mandrakariva izay tompo mifatokinanao ka raha sendra mizigosana amin'ny finoanay vonjeo hoe zay amin'ny fakeleza amin'ny finoanay vonjeo zay amin'ny tsy finoanay fa ianao mitompo ny finoanay tsy mpanefa azy dia sitrakai ny ary mivavaka hoe rahanay zay ny an-danitra masinna ane naranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra minaniny anina sahazo anay ary mamelany erokay tahaka na melanay zay meloka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao amin'ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra manakizay amen. Ho tanterahan'ny tompo amintsika ane zao tsodrano zay tononona amin'ny anaharaizana kary fanahy masina zao raiso zao tsodrano zao ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy rehefa niaritra foriana vetivety anareo dia izy no natanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy ane mifanjakana mandrakizay mandrakizay amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.